Resaksika androany de momba ny fifindramona makatia États-Unis amin'ny akapobeny zany de entisika anavazavana an'izay ny hoe ny amalinan'ny fanontaniana hoe inona ny tombotsoa azo avy amin'ny ity atao hoe TV loterie ity na ilay hoe diversity visa loteria izay karakarain'ny fanjakana amerikana isan-taona zany. De eto ka nazavana anazy misy karazany en général zany misy karazany telo eo ny visa fifindramona makaty États-Unis. Tiako tsindriana kely hoe raha olona andeha hianatra sy ohatra hoe hamangy fianakaviana hanao touriste aty zany de reny karazana visa reny dia tsy visa natao hifindramonina fa reny ilay sokajiana hoe non immigrant visa zany de reny zany tsy ao anatiny. De ny karazany voalohany de ilay atao hoe family based green card zany. Raha ohatra zany ianao manana fianakaviana izay éligible afaka sponsoriser anao mba azahoanao an'ilay green card de zay moyen anankiray de ny anankiray ny sokajy anankiray manaraka de ny antsoina hoe employment based visa zany hoe employment based green card zany hoe amin'ny alalan'ny asa zany no azahoanao an'ilay green card ny ahafahanao mifindramona aty États-Unis. Izay sarosarotra moa zany izay kategoria anankiray izay de ny kategoria hafa de ny others na ny hoe sy ny sisa zany de ilay diversity visa ao anatin'izay karazany hafa izay zany. De inona no mahasarotra an'ilay izy zany, inona no tombotsoa azo avy amin'ilay diversity visa zany na ilay TV loteria izay karakarain'ny fanjakana amerikana isan-taona. Meko ohatra kely nareo voalohany indrindra aloha misy ny karazan'olona mandeha aty ohatra hoe mandeha mianatra de mijanona aty izay moyen anankiray ataon'ny olona de misy ny hoe avany amin'ny toerana misy azy avy izy ihany no mandeha aty. De ohatra anankiray entiko hamalina an'ilay inona ny tombotsoa azo avy amin'ilay diversity de ohatra raha ohatra ianao any amin'ny firenena hafa mbola tsy aty États-Unis io no resaka de misy misy mpampiasa ohatrany de ampiasanao de misy etape be da be izay tsy maintsy arahan'iny mpampiasa iny de misy taratasy be da be mila atolotrany any amin'ny fanjakana anaporofona hoe ianao no anotokana qualifié amin'ilay asa ampanaovina sy ny sisa sy ny sisa. Mba hirosoana lalindalina amin'izay de omeko cas anankiray nareo tsy ataoko cas ny olona any ivelan'ny États-Unis fa tonga de ataontsika hoe cas an'ankizy efa aty États-Unis mianatra. Zany hoe ny alany tany amin'ny firenena misy azy zany de ilay non immigrant visa andeha hianatra aty. Eto zany de afaka hitantsika hoe ahoana ny mahasarotra ny immigration USA sy ny mahasarotra ny hoe inona avy ny zavatra mila atao zany raha ohatra ka hoe resaka immigration USA no resahana. Voalohany ho an'ny ankizy mianatra aty zao rehefa vita ny fianarany de na izy mahazo an'ilay herintaona fahafahana fahazoan-dalana miasa zany na izy mahazo an'ilay 3 taona. De eo zany aloha zany ny mpampiasa zany mbola tsy manao ninina fa mbola afaka mampiasa an'ilay ankizy zany. Rehefa lany nefa iny visa iny de ny mpampiasa
na izy juste hoe tsy mampiasa an'ilay ankizy tsony na izy mijery option ahafahana mitazona an'ilay ankizy. Ny ankabetsahan'ny olona ny ankabetsahan'ny mpampiasa dia mandeha any amin'ilay antsointsika hoe H1B zany. Dia be da be ny zavatra karakaraina alohan'ny azahoanao an'ilay H1B nefany. Dia ilay H1B koa arakarak'ilay filièran'ilay ankizy dia fa en général mbola mandeha resaka loterie ilay H1B. Raha ohatra zany tsy voasarika mihitsy ilay anaran'ilay ankizy raha tsy any amin'ny fahadimy any dia efa lany fotoana be ilay mpampiasa sy ny sisa sy ny sisa. Dia raha ohatra zany ataontsika hoe voasarika atao anatin'ilay H1B ilay ankizy dia mikarakara taratasy dia vita iny dia rehefa akaiky ho lany indray iny dia eo ny mpampiasa vao mieritreritra ny hoe anampy an'ilay ankizy hisponsoriser an'ilay green card zany. H1B aloha zany efa sponsorina visa zany ny H1B. Dia eo amin'ilay zay amin'izay ny tena tombotsoa azo avy amin'ny diversity visa satria nahoana? Raha ohatra hikarakara an'ilay green card an'ilay ankizy ny mpampiasa dia izao no atanatohatra tsy maintsy lalovany. Voalohany mila manaprofo any amin'ny fanjakana ilay mpampiasa, ilay société hoe ilay ankizy ihany no qualifié no tena hoe qualifié manao an'ilay asa zany. Mila manaprofo any amin'ny fanjakana ilay société hoe tsy misy olona efa manana citizenship na manana permanent residency afaka manao an'ilay asa na hoe vitsy ny olona te hanao an'ilay asa dia ity ankizy ity no qualifié zao ny profo itenenanay an'izay. Dia rehefa vita zay dia mila manao ny atao hoe prevailing wage ilay société ilay mpampiasa zany. Prevailing wage dia ny fanjakana no midéterminer hoe raha ohatra ka iny ilay poste dia tiany karama tokony menareo an'ilay olona zany. Dia eo zany ilay société zany mila mijery hoe vitany ve manakaramanao amin'ilay izy sa tsy manakaraman'ilay olona an'ilay izy zany. Dia izay eo amin'ny 8 volana ka hatramin'ny 12 volana eo zany farafahaingany io 10 volana. Dia rehefa vita zay zany hoe accordé zany ilay izy na hoe approved zany ilay izy dia miditra ao amin'ny labour certification indray. Dia alefany amin'ny Department of Labour zany na ny hoe départementa mikarakara ny asa zany. Dia zay nefany eo amin'ny 12 volana ka hatramin'ny 19 volana eo zany hoe ianao zany mbola tsy afaka miasa amin'ny fotoana io fa mbola mikarakara taratasy. Raha ohatra ka efa lany ilay visanao dia mbola tsy afaka miasa ianao. Raha ohatra koa ianao zany any ivelan'ny États-Unis dia mbola tsy afaka mankaty États-Unis zany ianao. Dia rehefa vita zay dia zay vao afaka manao an'ilay filenina ny green card anao na ilay permanent residency anao ilay société. Nefany raha ohatra ka ny priority date zany moa zany vocabulaire-na immigration daholo zany tsy voatery ho fantatsika fa misy ny atao hoe priority date. Raha ohatra amin'ny fanjakana ka miteny hoe ny olona manana priority date 2021 any no afaka file ny green card any amin'ity taona ity dia ny green card anao zany mbola miantona eo mbola tsy afaka failevana akory azany. Dia miandry ela be zany ianao raha ohatra ka hoe 2021 zany ohatra ny satria isa taona ho anahy izay manaraka akaiky ny immigration USA moa zany dia mijery ny visa bulletin moa zany bulletin visa zany isam-bolana hoe ndroso sa nembotra ny priority date afaka amin'ny file green card. Dia any ho any amin'ny farafahaingany zany amin'izao fotoana izao dia 5 taona 7 taona eo zany ny filenana green card amin'ny resaka employment based ohatrany.
De ny resaka family based moa zany iny arakaraka ny fa zay ny ankabetsahany, zay zany ny cas anankiray. De nefany ny diversity heritaona sy tapany. Tsy mila am'le resaka société teo zao ohatrany mbola mila mijery anao miaraka am'le société hoe iza ny andohan'ilay avocat, iza ny andohan'ny fils rehetrarehetra de zay mbola ao an-tsaina daholo. De zay zany mbola sarotra be zany mandeha an'izay lalana anankiray zay. Ny diversity visa nefany voatsongo ny anaranao, voasarika ny anaranao amin'ny heritaona ohatra raha voasarika ny anaranao de mikarakara ny dossier rehetrarehetra ianao, tsy mila hoe miandry prevailing wage ianao tsy mila hoe miandry ino ty izy ty, miandry labor certification ianao fa kosa nefany misy an'ilay priority date iny priority date na diversity visa matetika vetivetika tsy heritaona akory ny arany. De ho an'ny diversity visa ohatra raha voasarika ny anaranao amin'ny heritaona de mila mahazo vita ny dossier rehetrarehetra sy mila manana datina entretien sy vita entretien alohan'ny fifaranan'ny année fiscale 2026 zany satria zay no mampatonga anazy antsoina hoe diversity visa 2026. Zany hoe manomboka any amin'ny novembre 1er novembre 2025 any zareo manomboka manao entretien ka hatramin'ny 30 octobre 2026 zany hoe ianao zany ny entretien anao sy ny dossier anao rehetrarehetra mila vita alohan'izay. De raha kontitsika zay eo amin'ny heritaona sy tapany eo de efa mahazo an'ilay visa ahafahana makaty ianao de tonga aty. De zany hoe ao anatin'ny roa taona zany ianao efa manana permanent residency. Raha ilay resaka arak'asa teneniko teo zao de tena sarotra be satria mandalo zavatra maro. De zay no tombotsoa azo avy amin'ilay diversity visa. Aza tara fa mbola misy fotoana ka hatramin'ny 7 novembre amin'ny herinandro. De amin'ny manaraka indray maso to.